Ry pretandrazana malala manantena aho fa salama sara daholo any tokantrano any. Tamin'ny herinandro lasa teo dia ny fetin'ny faha-enam-bienimpolo taona ny fahaleovatenantsika tsika. Efa enam-bienimpolo taona izay no nisandratra ny saina malagasy sy ny vahoaka malagasy izay nahazo ny fahafahana. Ny fahaleovatena dia vokatry ny tolona, vokatry ny raha latsaka. Raha nalatsaka ireo izay nino fa Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ireo vahiny. Dia androany amin'ity vidéo ty te hiverina amin'izay lohakevitra izay za. Satria tamin'ny 1960 dia tao anatin'ny fahoriana, taoriana maro, taorianan'ny sorina maro no nazahoantsika ny fahaleovatena. Tsy kadô io, fa nalain'ny malagasy tamin'ny herim-pony, tolona nataon'ny razantsika. Zany rehetra zany no nahatonga antsika ho repoblika mahaleo tena amin'izao. Nalohan'ny razantsika tamin'ny rany, tamin'ny ainy. Fa ny zavatra tena mampanahy ahy ry Mpiray Tandrazana Malala dia ny zavatra nilazan'ny Colonel Mikaela tamin'ny farany teo. Eno tsara nge. Itsika tsy mahaleo tena zany. Nanao fetintsika teo any amby 20 jona fa itsika tsy mahaleo tena. Araka ny kabary ny arivan'iny ny teneny. Miankin-doha amin'olo aritsika, miankin-doha amin'ny firenena tsy mahaleo tena tsika ary tsy handroso velively raha mbola hiankina amin'ireo. Zay mahazo antsika zao io. Enonareo tsara ve zay? Tao anatin'ny 19 taona mbola tsy nahititsika filoana repoblika Madagasikara ny teny zavatra tahaka izany. Tsy mbola nisy filoana teteza mihitsy ny teny zavatra tahaka izany koa. Tamin'ireo rehetra nitondra n'ity tandrazana ity tsy nisy. Dia ray aza. Ireo tenyreo dia teny mandratra mafy ny asin'ny fireneny malagasy. Irresponsabilité totale reny teny reny. Fa maninona hoy nareo satria amin'ny teny vitsomonja no ny fahafahana ny raha latsaka tamin'ny 1947 hatramin'izao. Ny zavatra rehetra ny adiny razambentsika dia lasa tsisy dikany aminy. Ary ny tena ratsy ry Mpiray Tandrazana Malala dia ny fomba nilazainy azy. Fomba filazana azy tsisy fihetseham-po, tsisy fo marary, fa ohatran'ny hoe normal be zany hoe tsika zany tsy indépendant. Mahagaga dia manina izy no alaisy be miteny azy zany. Dia ahoana no ahafahany miteny azy zany momba Madagasikara? Ahoana ny ahafahany miteny azy zany eo anatrehantsika, eo anatrehan'ny firenentsika, eo anatrehan'ny olona nijaly sy nameny ainy tamin'ny 2025 reny voaingana kely, eo anatrehan'ny lehilahy sy vehivavy izay namony ainy hatramin'izay ho an'ny Madagasikara. Ny slogan maramila malagasy dia milaza hoe ho an'ny tandrazana. Tsy teny tsotra izany. Sady dio fa i Colonel Mikaela dia maramila fa ny teny nilazany teo iny dia mariky ny famadihana ara-panahy sy ara-symbolique. Ces propos sont la traduction symbolique d'une trahison. Fa ahoana Colonel Mikaela no miresaka lohakevitra masina sy saro-paty be ohatrany amin'ny fomba maivana be. Satria raha tena tsy mahaleo tena Madagasikara dia misy fanontaniana mipetraka. Iza marina no mitondra ny firenentsika? Iza zany no ambonin'ny Colonel Mikaela? Ary indrindra nahoana izy no toa mahatoky tena be mihitsy milaza an'izay amin'izay filazana izay. Asa dino fa zany miaramila zany dia nanao sermon miaro ny fireneny ary midika zany fa miaro ny fahaleovatenany. Kanefa anatin'ny kabarina dia le Colonel Mikaela dia remet en cause io indépendance antsika io fahaleovatenantsika io. Lazany fa le fahaleovatena eritreretintsika ananantsika io zany tsy misy. Fa maninona? Amin'ny anaran'inona? Ho an'ny tombotsoan'iza? Ry Mpiray Tandrazana Malala, zavatra iray ny tena azo antoka. Tena nahasarika amin'ny masontsika dia ny fisian'ny Rusia tamin'ny 26 juin teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fetin'ny fahaleovatenantsika. Hatramin'ny 1960 mbola tsy nahitsika firenena vahiny ny seho hoe andehanao fety amin'ny fetim-pirenena malagasy. Fa reto Rosianina reto aloha nahazo tapis rouge. Zareo ny star atao. Tsy tiranga ty aloha e. Ireo ange raha hitanareo ilay vidéo dia ohatrany hoe anazy mihitsy ny tanàna, anazy mihitsy ny Madagasikara. Fa nahoana io fisiany io no mampametra-panontaniana? Pourquoi cette présence pose-t-elle problème? Fa nahoana io fisiany io no fanitsakitsahana amin'ny malagasy any amin'ny tapon-dohany? C'est une violation symbolique. Satria izany fetim-pirenena fahaleovatena zany dia fetim-pirenena ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vahiny. Fetim-pirenena natao ho an'ny malagasy amin'ny anaran'ny malagasy. Tsy K-pop Demon Hunter na koa hoe lambada izy ity. Fa fety fahatsiarovana an'ireo mahery fo.
Fety ho fahatsiarovana ny filoha voalohan'ny Repoblika, Philbert Tsiranana. Ilay nanao sy ny taratasy nanambara ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Fety tena avolenta ary sambolika io. Mazava ho azy ny vahoaka tokony ankalazaina amin'io andro io teny vahoaka malagasy. Fa ny fisian'ny Rosiana teny Mahamasina miaraka amin'ny iran-drazany dia manome antsika fahatsapana hoe tsy ny fahaleovantena Madagasikara intsony no ankalazana. Dia manome antsika fahatsapana hoe Madagasikara dia mankalaza ny fiankinan-dohany amin'ny Rosiana indray izao. Ary izany mpiray-tandrazana malala dia tena zava-dehibe sy mampanahy. Satria misy lanjany ny marika sy ny sary aseho. Ara-politika dia misy lanjany io isam-bailo io dia afatra. Fa ankehitriny dia ny fisian'ireo Rosiana eo amin'ny tanintsika dia tsy mijana ao Mahamasina intsony fotsiny. Miditra ao amin'ny RNM Radio Nationale Malagasy ihany koa izy. Manaiky ny fanjakana malagasy ankehitriny ny hanokana fandaharana ho an'ny Rosiana isan-kerinandro. Miresaka media publika malagasy tsika eto media tokony hiaro sy hampandroso aloha ny kolontsaina malagasy. Dia asan'ny Radio Nationale Malagasy ve no manandratra firenena vahiny? Io fandaharana io dia nivolavolan'ny African Initiative ary ny Ken Gaskar izany. Ny minisitra ny kolontsaina mihitsy izany no manaiky azy. Ilia le olona miaraka amin'ny Gaskarita sary io dia solontenan'ny African Initiative ao Madagasikara. Izy no nikarakara ny dian'ilay influenceur anankifito nakany Russie. Manasa anareo izahay hijery an'ilay vidéo fahatelo natokana momba ny fifanakakezan'ny Madagasikara sy Russie mikasika ny African Initiative. Io somadany no anaran'ilay fandaharana ao amin'ny RNM. African Initiative. Rosamada. Rosamada. Ça va. Ny anarany fotsiny dia milasa zavatra be dia be tsy fandaharana kolontsaina tsotra fotsiny io. Fa inona izany no tena tanjona? Dia ahoana ny fanjakana malagasy no manaiky anokatra fandaharana ho an'ny Rosia isan'andro ao amin'ny RNM, izay radio nasional malagasy natao amin'ny malagasy. Iza no tena mahazo tombony amin'io fandaharana io? Madagasikara ve sa Rosia? Sa propagande idirana tsikelikely eo amin'ny lohan'ny malagasy ara-politika, ara-ekonomika, ara-miaramila, ara-kolontsaina, etc. Fa ilay zavatra tena mampanontany tena kosa dia indray mahita an'ity vidéo an'ity premier ministre ty miara-mandeha amin'ilay Ilia. Nandritry ny fankalazana an'ity 20 jona ty. Hita amin'ity vidéo ity fa ohatry ny faly be sy manafana fo be mihitsy ilay premier ministre. Eo akaiky ny tompona andraikitra ny African Initiative. Mitehaka izy mandeha ohatry ny zazakely. Tao tena faly be mihitsy izy mijoro akaiky ny Rosia. Izany ve nandraiky ny premier ministre malagasy? Tsinjatsijaka ohatry ny zazakely nahazo chocolat. Bon garçon. Akoatr'izany tsy mijana ao Mahamasina na ao amin'ny RNM amin'ny fisian'ny Rosiana. Mazava ho azy mandeha miseho eny amin'ny arabe ihany koa izy. Ty vidéo ty dia mampiseho zavatra iray mazava, efa tompo-trano ny Rosiana. Manao izay ty amin'ny andro fetim-pirenena malagasy ny Rosiana. Ny zareo mihitsy ny arahany star. Manana fandaharana radio amin'ny RNM Radio Nationale Malagasy ny Rosiana. Mihodina eny amin'ny arabe miaraka amin'ny saina Rosy. Manao défilé amin'izay tiany. Ara-dalàna ve izany rehetra izany? Normal ve izany? Mbola antsika malagasy ve ny tompo-trano? Mbola antsika ve Madagasikara? Mbola eo am-pelatanan'ny vahoaka malagasy ve ny fiandriam-pirenentsika? Mbola voahaja ve ny fahaleovantenantsika? Tsy azo akentsika vahoaka malagasy mihitsy izao, tsy azo aken'ny andrim-panjakana malagasy mihitsy izao, c'est inadmissible. Izany no niadin'ireo mahery fo tamin'ny 1947. Izany koa niadin'i Raseta Ravoahangy, Rabemananjary, ary ireo martira tamin'ny 2025. Izany no nitakiany Zenzeta tamin'ny Ntola 2025 iny. Ho an'ireo namony any ho an'ny Madagasikara azo antoka fa mihodinkodina angambany izy ao anatin'ny fahasanany ao. Raha mahita an'ity fitondrany manohitra amin'ny Madagasikara ho an'ny Rosia. Dia tsarovy ny tenin'ny Colonel Patrick. Raha mbola mijoro aho dia hiadatra amin'ny fahafatesana ho an'ny tandrasako. Izany no tenin'olona manana finoana sy fijoroana ho an'ny Madagasikara. Izany no tena olona manompo ny firenena. Ry mpiray-tandrazana malala. Raha jeren'ireo fihetsika Rosianareo izay keny fanjakana malagasy amin'ny ambaratonga rehetra. Manomboka ministra mandalo any amin'ny premier ministra hatrany amin'ny PRRM. Dia azontsika ankehitriny ny antony tenenan'ny Colonel Mikaely amin'ny fomba maivana hoe tsy mahaleotena Madagasikara. Aikenareo ve izany rehetra izany? Ekentsika ve hoe ny Rosiana hanao ny lalàna eo amin'ny tantsika?
io hoe zany le souveraineté ny lovantsika tamin'ny razambentsika izay nalohany tamin'ny raha latsaka tamin'ny ainy dia nalovam-panjanaka zany tsika. Dia midika zany fa ankehitriny zany tsika dia manaiky akin-doha amin'ny Rosia. Dia le tolona nataon'ny razambe antsika zany dia anovana mpanjanaka fotsiny. Miala amin'ny mpanjanaka iray dia miditra amin'ny mpanjanaka vaovao, miala amin'ny la France dia miditra amin'ny Rosia. Dia zany le vidinaina sy vidin'ny ra nalatsaky ny razambe antsika. Dia raha jerena ireo zavatra nitranga rehetra ireo dia azontsika ankehitriny ny antony nametrahany Antoine Radjerson Requety any amin'ny HCC momba amin'ny fanesorana ny colonel Mikaely. Raha ny tenako manokana dia za dia mandà ny fanandevozana. Mandà raha Madagasikara malalaka no apetraka ambanina fiankinan-dohan'ny intérêt étranger. Mandà raha lasa objet de propagande fotsiny ny RNM. Hiditra amin'ny lohan'ny malagasy, anasany adohan'ny malagasy anao lavaso de cerveau fotsiny ny ataon'ireo. Dia mbola atory ihany ve tsika? Tsika ny mpandova amin'ny mahery fo, dia tsika miaro ny lovantsika, miaro ny souveraineté atsika, miaro ny indépendance atsika, miaro ny fahafahatsika, satria zavatra tsotra no nampianarin'ny tantarantsika. Izay miala amin'ny adidin'ny aro ny firenena dia matetika miafara amin'ny famadihana azy. Dia rehefa le colonel Mikaely miteny hoe tsy mahaleo tena Madagasikara dia mampiaya zany, satria ny tantara no nanoratsika hoe izay olona mpamaty dia olona tsy niaro ny fanjakany. Madagasikara tanindrazana, tany sarobidy, masina sisoa. Madagasikara tanindrazanay, tany sarobidy, masina tokoa, nofasonnomeny razanay taloha, matihoanao no tena lazanay, mitsangana ny tanora, mitsangana zavananay ay, sandoano sakisody, mitsorosay tokoa lehilahy, mitsangana ny tanora, mitsangana